ohatra ka misaraka amin'ny vadinao ianao, na lahy ianao na vavy, dia miteny tenin'Andriamanitra hoe mila ianao mitoetra irery. Mitoetra irery. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Averiko ho vakinany amin'ny 1:1. Nefa raha misy efa nisaraka, dia aoka hitoetra tsy manambady izy. Hitoetra tsy manambady. Fa tsy andeha hitady hafa izany. Dia mbola miteny teny Tompo hoe na aoka ody amin'ny lahy, ary aoka ny lahy tsy hisaraka amin'ny vavy. Mila miverina amin'ny vadiny zany ny lahy na ny vavy raha nisaraka izy ireo. Fa tsy mila maka vehivavy hafa, ary tsy mila maka lehilahy hafa.